ivavaka isika misaotra anao indray zay ry Jesosy io fa nahazo ity andro vaovao indray ity indray ahafahana midera anao. Tsy mbola nalainao hiala teto amin'ity tany ity zahay fa mbola nahazo tombonandro indray. Ampio ary izahay alala ny alabe nyzany fitiavanao izany ka ivonina mandrakariva amin'ny fiavinao dia ny fialanay eto amin'ity tany ity izany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana sy anirina izany bavaka izany. Amen. Ry sekolalady malala aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amin'izao alady faha 5 manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Lioka toko fa 4 andininy fa 5 hatramin'ny andininy fa 4 Matio toko fa 4 azafady andininy fa 5 hatramin'ny andininy fa 4 tozao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia nanjerina lanitra aza ary na nizanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny safidrano fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ambakarina mandra-piavan'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara. Ary tsy fantany mandra-piavan'ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany isy roa lahy ny etsà, ny anankiray ho raisiny ary ny anankiray avela. Ary isy roa vavy manodidina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisiny ary ny anankiray avela. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa akoho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho taminy. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona. Amen. Mba atsangany kely ny tanana izay efa nisy nangaro paosy raha izy nandeha tany an-dalana teny. Isy ireny. Dia mba atsangany kely koa ny tanana izay efa nisy namaky ny tranony. Toa misy maromaro. Dia tamin'izay fotoan'izay inona ny zavatra lasan'le mpangalatra tany? Nahazo vola? Inona koa? Zany rehetra zany lasany daholo. Ary le mpangalatra ve talohany natongavany tao an-tranonareo na talohany nangalana le zavatra tao am-posinareo ny teny hoe miomana fa aka le vola nanao an'izany ve izy? Sa ve izy nanao hoe mivonona fa ina fa ho avy amaky ny tranonareo nanao an'izany ve izy? Tsy manao an'izany ny mpangalatra. Tsy mampiomana ny mpangalatra fa tonga dia avy tampoka izy. Dia raha ohatra ka hoe tsy vonona isika, tsy miambana tsara, ohatra hoe manao zavatra be dia be ao am-positsika, zavatra sarobidy marobe, na hoe ataontsika ratsiratsidy ny tranontsika, dia mahazo izay zavatra ilainy rehetrarehetra izy. Dia ho tahaka izany koa ry sekolalady malala ny fiavian'i Jesosy. Tsy hoe mpangalatra akory Jesosy fa tampotampoka ny fiaviany. Ka raha ohatra hoe olona tsy miomana, olona tsy miambina, dia tsy hanaraka azy. Rehefa tonga zany izy akan'izay olona dia tsy hanaraka azy any amin'ny fiainana mandrakizay isika fa ho any amin'ny elo mirehetra hafa. Raha tadiditsika ny tantaran'ny Noa izay nanamboatra ny nampalaza azy, nanamboatra n'inona hoe Noa? Nanamboatra ny samby fiara. Ho avy ny safidrano, orana be. Le orana hitantsika amin'izao ireny orana kely fa izy tena orana be tsakijana mandritra ny 40 andro sy 40 alina. Dia miakatra ny rano dia farany difotra ny tany rehetrarehetra. Dia mahita ny Noa mamboatra ny samby fiara ny olona dia mime azy.
aiza koa misy an'izany safitrano zany de nefa rehefa tonga ny fotoana ka tonga ny safitrano de tsy afaka niverina ntsony ny olona, tsy afaka niverin-dalana intsony, tsy afaka niditra atao amin'ny samy fiara ntsony, tampoka be ho azy tsinona le izy. Ary misy marobe tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Asa rehefa hitantsika ireny olona aksidanta ny an-dalana reny, tsy mampiomana le fiara io fa andona, fa rehefa voadona de zay. Mety misy avantsika maro any mahatonga coronavirus, kanefa mety nisy fotoana izy nivavahana ohatra. Mety misy sasany tsy mibebaka, mety misy fotoana mibavaka, fa ny tokony hiomana antsika de zao: ho avy Jesosy amin'ny fotoana tsy aposintsika. Tantara marina farany izay olazaiko anareo. Raha nisy olona narary tany amin'ny hopitaly, mbola narary izy fa efa nanomboka sitrana, efa nanomboka miramirana, dia niantso pastora anankiray izy mba hiasa aminy sy ametra-tanana aminy. De nandamo le pastora tamin'izay: ianao ary zany efa sitrana fa aleo mba rapitsy maraina satria alina be ry zareo le niantso. De niangavy mafy izy: mba tongava re pastora, miasa aminy be mametra-tanana. De tonga ihany moa le pastora, de niasa de nametra-tanana taminy. No tonga tany an-trano le pastora de natsondrotra reo de teneny hoe maty le olona. Tatsika an'izany fa amin'ny fotoana tsy apozina, ka raha ohatra ka hoe mieritreritra izy hoe mbola ela ka mbola milalao amin'ny fahotana isika, ka tonga ny tompo, de ahoana moa ny ataontsika an'izay? No zany miomana mandrakariva resaka lady malala, mivonona mandrakariva amin'ny fiavin'ny Jesosy. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny tany masina ho amintsika rehetra ny hatram'izao ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Ho tampoka tokoa ny fiavinao ry Jesosy io, ko atao vonina mandrakariva izahay, atao vonina ny vavaka mandrakariva izahay, fa tsy lalao anatin'ny fahotana, ary de mamindra fo aminay ry Tompo noho ny fahotana izay nataonay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen.
Prions. Seigneur, nous te remercions toujours pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Tu nous as laissé voir ce jour nouveau. Tu ne nous as pas laissé mourir comme d'autres personnes. Aide-nous à toujours reconnaître la valeur de la vie et à toujours te remercier. Et que nous soyons prêts à ta venue. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soit avec nous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 25e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, verset 24, chapitre 35, verset 35 au verset 44. Matthieu, chapitre 24, verset 35 au verset 44. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, durant les jours qui précéderont la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. 2 femmes moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Amen. Levez un peu la main ceux qui ont été déjà pris par les pickpockets, ceux qui avaient quelque chose dans la poche ou dans leur cartable et quelqu'un l'ont pris. Ouh, il y en a beaucoup là. Levez la main ceux qui ont déjà eu une maison cambriolée. Ouh là là, il y en a beaucoup, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce que les voleurs ont pris dans vos poches ou dans votre cartable ou dans votre maison? De l'argent? Quoi d'autre? Tout ça! Et ce jour-là, est-ce que les voleurs vous ont dit « Préparez-vous, hein, on va vous prendre votre argent ». Est-ce qu'ils ont dit ça? Ou est-ce qu'ils ont dit « Tenez-vous prêts parce que on arrive pour prendre ceci ou cela ». Est-ce qu'ils ont dit ça? Pas du tout. Ils sont venus à l'improviste. Ils sont venus soudainement. Et ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre. Et voyez-vous, quand Jésus reviendra pour juger les morts et les vivants qui seront encore vivants, ou encore pour nous prendre, c'est-à-dire quand on va mourir, il viendra sans que nous le sachions. Comme les voleurs. Jésus n'est pas un voleur, hein, mais il viendra comme les voleurs, au moment où nous nous attendons le moins. Comme les voleurs. Donc nous devons toujours nous préparer. Du temps du grand déluge, ou dans la grande inondation, comme qui est écrit ici, Noé a construit l'arche. Et les gens ne l'ont pas cru. Il a dit qu'il y aura un déluge, c'était une grande pluie, pendant 40 jours et 40 nuits, et après il y aura une grande inondation, car l'eau va monter, et la terre sera entièrement inondée d'eau. C'est-à-dire tout le monde va mourir. Et quand Noé a dit ça, personne ne les a crus. Résultat, le jour du déluge, beaucoup de personnes ont mouru, sauf la famille de Noé. Donc, il faut toujours nous préparer. Car lorsque nous mourrons, on s'y attendra le moins. Vous avez peut-être plusieurs personnes de vos amis ou quelqu'un de votre famille qui ont mouru à cause du coronavirus. Ils ont peut-être eu le temps de se repentir ou pas. Mais en tout cas, ils ont su quel jour ils mourront.
Peut-être qu'ils étaient prêts ou pas, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ils étaient très surpris quand le jour de leur mort était venu. Vous avez déjà vu des accidents, hein? Des gens qui ont mouru dans l'accident. La voiture n'a pas dit « Hé, je vais te heurter, hein? Je vais faire un accident. Hein? » Mais quand l'accident s'est produit, ils ont mouru. Peut-être étaient-ils prêts, peut-être n'étaient-ils pas. Donc, il faut toujours nous préparer à la venue du Christ. Il faut toujours prier. Car si Jésus arrive au moment où nous sommes dans le péché, nous ne repentons pas de notre péché, nous irons en enfer. Une dernière histoire que je vais vous dire. Une histoire vraie, hein. Il y avait quelqu'un qui était malade dans un hôpital. Il n'était pas encore entièrement guéri, mais son état devenait de mieux en mieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses amis, ses proches, ils ont appelé un pasteur pour que ce pasteur-là chasse les démons et lui impose ses mains. Alors le pasteur, d'abord il a refusé. Il a dit, mais il fait nuit, pourquoi vous m'appelez? Mais ils ont insisté, il dit, venez s'il vous plaît pasteur, parce que nous voulons que vous venez ici. Alors le pasteur est quand même venu, il a exorcisé et il a imposé ses mains sur le malade. Et quand le pasteur est arrivé chez lui, ils lui ont téléphoné, ils lui ont dit, notre ami est parti, il est mort. Alors imaginez un peu ce qui se passe si Jésus vient, si nous mourons et que nous ne sommes pas prêts. Nous devons toujours prier et nous repentir de nos péchés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, tu viendras au moment où nous nous attendons le moins. Aide-nous donc à être toujours prêts, à prier et à veiller pour que nous ne tombions pas dans le péché. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Tumbo isan'andro toy ny tsara masoandro ny fitiavanao ahy ry Jesosy malalao toy mitombo isan'andro toy ny tsara masoandro ny fitiavanao ahy ry Jesosy malalao. Yanchuayanao mba ituri teny soa mafaly mba
tapaka ireo gadra tena ory sy mijaly. Sasatra sikatili ya safatratra. Ary aoka isika ifampandiny hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Anda
Sami, sing it,